Marabar le nasoavana ny tompo mombanao. Arabaintsika no zao Ivon'ny tonjobily fa 20 taona ny orenana zao fitandremana hankadikely izao. Koa ny fahasoavana sy ny fiadanana ne itoetra aminao avy Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Ny salamo fa 9 ka ny andininy fa 9 ka hatramin'ny 20 no iarahantsika midiran'Andriamanitra dia arahantsika ny fandaharana zay ampelantanantsika firana fanampiny fa 13 mivavaka fiderana vao mipetraka isika. Ndeha ombonatsika ary ny famakinana salamo fa 9 ny andininy fa 9 ka hatramin'ny 20 minaran'ny tompo manao hoe misoran'Andriamanitsika ary firenena ary sandrato ny fiderana azy zay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika angozozo. Fa efa nizatoetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny efa nampitotra anay tamin'ny vanikarato ianao, efa niseta mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano zay fa nitondra anay ny voaka amin'ny fitahina mahatretrika ianao. Amen. Ivavaka isika ry Andriamanitra rainay zany an-danitra, rainay ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, velim-pisaorana sy fiderana ary fankalazana sy famezam-boninahitra ny anaranao zay, fa indray mahatahotra dia asanao koa fo feno fifaliana, fo feno fiakatrahana, fo feno fiderana nentinay mandratra ny voninahitra. Matoky sy mino zay ry tompo fa ny fananao masina zay efa mitoetra ao anatinay tsiraray avy no tarika anay ahita ny famirapiratany tavanao ka ho faly amin'ny fanomponanao sy ideranao mandrakariva eo misehatra samihafa zay hentsonao anay mba ho andraka asitranao masonao ary tompo zao fotoana zay Ivon'ny jobily
zay ankalazanay ny voninahitra ny orena zao fitandremana eto amin'ny vohatra sy ny tanàna ankadikely ity dia ny fitandremana ankadikely izany zavelandalo aminay ny fotoana tompo fa tahaka an'izay hanavaozanao ny endriky ny tany sy ny voary rehetra no hanavaozanao anay isan'andro mba homendrika tokoa ny eneo ny fahatsaran'ny fitiavanao sy ny alehibe ny famiraponao sy ny fahasoavana omenao na isan'andro da amin'ny anaran'i Jesosy tomponay mangatahanay sy anaovanay izany vavaka izany amen. Ataontsika ny hira faharoa ny andininy fahatelo dia andrea ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra isika. Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahantsika riavana ka miteny sy manambara ny sitrapony amintsika fiangonana. Aokary notsika zany teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika izany arak'izay hita amin'ny Romanina 12 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa izay mivaky toy izao. Ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famirapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Raha izay manaraka fanaon'izao tontolo izao fa miova ny fanavaozana ny saina amatarina ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akansitrahana no marina. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha samy andiny teny isika eo anatreza ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izany ka samy hivavaka mangina. Amen. Rehefa malala ny fifonantsika eo anatren'Andriamanitra dia mitarika antsika anana fo sy fanahy ary saina madio eo anatren'ny rahalahintsika. Ka mba hahatonga izao taon'ny jobily izao ho taona izay hanavaozantsika tokoa sy hanekentsika ny fanavaozana taon'Andriamanitra dia samy mitodika amin'ny izay akaikitsika ny ankaviantsika sika ka dia ifampilaza amin'izay akaikitsika hoe madio ny foko aminao rahalahy na ranabavy na ranadahy. Ry havana malala
sofietsika na fanao fotsiny zany farak'izay efa ny anarantsika sy nampianarantsika dia matetika ny tonjobely zay tompanafahana no mampisaraka sy mampivaky ny fiangonana ka dia ho amin'ny anga sy dingana vaovao no ahafahantsika tokoa manao ny fampivavahana tena kasitrahan'Andriamanitra dia amin'ny fo sy ny fitiavana feno fihavanan'Andriamanitra samitsika ka ndeha ataontsika ny hira azy voalahatra dia andray ny teny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika. Matoko somarin'Andriamanitra riavana ka mamela tokoa antsika zay fona teo anatreny hitsagana ary andray ny teny famelan-keloka hatolotr'Andriamanitra anao. Ony tompo dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio mba ho afaka mifahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no nadivako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary fanahiko no ataoko anatinareo ka atonga anareo andeha alaka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Amen. Sambatra ny olona azy voavelany eliny sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona zay tsy avelan'ny Jehovah ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Tirana fanampiny fahafito.
fampasahina sy fampatsiarovana zahinontsika riavana no anonatsika ny fanekemponoana imbonatsika amin'ny fiangonana masina manerina zao tontolo zao dia ny fanekemponoana zay voalahatra antsoina hoe amin'ny fahatelo. Minon'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia manjaka tamin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Dia Andriamanitra mampiseho ny fitiavana itsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zany lahy tokana tompontsika, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiaina. Izy dia tsy miova omaly ny ho ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara amin'ny fankalazana na iray ihany no avanabatissantsika teny iray. Fandresena zay ty mandresy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboan'ny finoana. Amen. Miara-mipetraka isika ry havana. Manatitra ny fiarabana antsika no zao Ivon'ny taonjobily zao. Andriamanitra zay fa nitondratsika tamin'ny fahendreny sy ny areny fahasoavany mampitoetra mandrakariva ny fiadanana amin'ny tsirairay avy amin'ny isin'ny ankonana isam-pianakaviana eny eo anivon'ny fiangonana manontolo, ary tsy ho an'ny fiangonantsika ihany, ho an'ny tanàna sy ny vohatra nanorenany zao tranon'Andriamanitra zao. Ho azy rerany ny voninahitra. Amen. Zay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izay tarihan'ny sampana sekoly alahady. Andeha ho raisintsika rakizy ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 170 ka ny andininy fa 410 tapany A. Salamo fa 170 ka ny andininy fa 410 tapany A. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy ilay tompony teny. Fa izao kosa dia anantena mandrakariva. Fa izao kosa dia anantena mandrakariva. Amen. Andeha tantara kely iray no isitomako ny saintsika ankizy tanora ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha tantaran'ny Andry kely no raisintsika. I Andry rakizy dia zazalahy kely vao 9 taona hamonjy. Ny ray aman-dreny moa dia kristianina tena resy lahatra sy feno hafanampo amin'ny fanompoana ny tompo. Niezaka izy ireo nampianatra ny zanany ny fahamarinan'ny baiboly. Zazalahy nazoto nianatra sekoly alahady ihany koa moa i Andry, ary feno fahendrena sy nanana namana tsara sady azo antoka. Nilampiainana i Andry satria nahazo izay rehetra nilainy izy teo amin'ny fiainany, ary feno fiadanana ihany koa izy teo amin'ny tokantranony izy menakavy kely. Tsy naharitra ela nefa izany filaminan-tsainy, tsy naharitra ela izany fiainam-pianakaviana nilamina izany, fa nisy rahona ny tatao niantra tamin'izy ireo. Narary mafy i Andry ka tsy maintsy nampidirina hôpitaly. Nivavaka ho azy avokoa ny rehetra, ny mpiara-mianatra sekoly alahady taminy, ny mpampianatra, eny ny kristianina iray manontolo ary.
Indray andro dia niantsony namany amin'ny telefony ny Andry, ny teny hoe manatsena ny voaka ny hôpitaly aho se tsy ho ela ka ody any an-tranoko eo anilan'ny dada sy neny. Kanefa kosa raha sanatria tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tafody any an-tranoko aho izy fa tsy any an-tranon'ny ray aman-dreniko fa any an-tranon'ny raiko izay any an-danitra. Na alahelo mafy ireo namana satria tsy takatra izy ireo ny tiany Andry ambara amin'izany tenin'Andriamanitra izany, ka neritreritra lalina ireo namana ireo hoe inona ary ny tiany Andry tenenina amin'izany hoe rehefa tsy tafody any an-trano aho dia ody any amin'ilay trano anankiray dia any an-tranon'ny raiko. Andro vitsivitsy taty aoriana rakizy dia nodimandry i Andry kely. Feno alahelo mafy ny ray aman-dreniny izay niteraka azy. Eny, fa ireo namana izay mpiara-miazakazaka aminy koa ary dia nalahelo ary nametraka fanontaniana hoe nahoana no i Andry kely izay tsara fanahy, malemy fanahy, tsy namana no niaran'izao fahafatesana izao. Ilay olona mateo ty, ilay olona tian'ny fiarahamonina. Izao ry rakizy sy tanora namana, eto ambonin'ity tany ity dia betsaka ny nahoana izay tsy haintsika valiana, tsy ahitantsika valiny. Feno zavatra tsy hay azavaina sy tsy mazava feno amintsika fa zava-miafina. Kanefa ilay hafatra ny telefona izay nataony Andry tamin'ny namany dia naneho fanantenana lalina, fanantenana kristianina. Tao amin'ny Andry kely ny fanantenana ara-nofo izay tena rariny sy ara-dalàna dia ny ody any an-tranon'ny ray aman-dreniny. Na dia eo aza ny fahazazany dia niaiky ny amafy ny aretiny izy, ary izany indrindra no nahatonga azy ny teny hoe raha sanatria tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra dia ody any an-tranon'ny raiko izay any an-danitra aho. Izany tokoa ilay tenin'ny salamo teo hoe fa izao kosa dia anantena mandrakariva. Ny afatra ho antsika ankizy tanora dia mandalo izao fiainana izao, manaova marina mandrakariva ary manantena hatrany ny fiainana ho avy. Tahaka izany no azahoantsika izao andro firaviravona izao, satria dia tsy noho ny hery tenantsika, tsy noho ny fahaizantsika na fananantsika rena na totosantsika ity fiangonana goavana ity, fa ilay finoana sy fanantenana ary fitiavana atao anatintsika no niseho ka na totosantsika izao. Ary ho tonga amin'ilay fiteny hoe ary ity vato izay naoriko ity ho tsangam-bato, ary ity vato izay aoriko tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Izany hoe mila manavao ny tenantsika isika, tsy ho amin'ny fiainana eto an-tany ihany fa ho amin'ny fiainana ho avy. Amen. Ndeha hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy zokinay eo, isaoranay anao ny afatra izay nomenao anay teo, izay ankizy madinika tanora enina ny lehibe ary. Dia feo areo fonay mba anana fanantenana, dia fanantenana ny amin'ny ho any an-danitra fa tsy ny eto an-tany ihany. Dia mamindrafo miantra ho anay ankizy sy tanora, indrindra fa ho andreo izay nala fanadinana ara-pitso, ianao ampitombo ny finoana fahaizana fanantenana ao anatin'izy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen. Mbola hiaraka iombam-bavaka isika tokoka. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitra eo, satria mbola nomenao ahafahana fotoana indray ahafahanay mamaky sy mihaino ny teninao. Koa tario amin'ny alalan'ny fananao masina ireto mpanomponao ireto. Ny fiangonana dia omeonao ny maso ka ahita izay teny hovakina. Ireo mpanomponao izay amaky ny teny koa dia aoka tsy isy hore afa-tsy ny teninao.
koa raha maky sy iaino izany ary izay ry tompo dia mangataka aminao mangataka ny fanainao masina mba hanome saina hanazava zay tianao lazaina ary anana fo mahay mitahiry zany teninao zany ahafahanay mampiatra amin'ny andro mpiainanay manontolo koa mitenena ary ianao ry tompo fa miaino ireto vahoakanao. Amen. Amaky sy aino ny soratra masina sika to zany dia ho hitantsika ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny Genesisy 7:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Genesisy 7:20 ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe, raha omba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin'izao lalana alehako izao ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba ho tafiako ka ho tafaverina somatsara any amin'ny tranony raiko aho, dia Jehovah no Andriamanitra. Ary ity vato izay naoriko tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra, ary izay rehetra nomenao ahy dia omeko anao tokoa ny ampahafolony. Amen. Filazantsara araka Matio 1:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Matio 1:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary noho ny verina maraina ankany an-tanàna izy dia nona, ary nahita hazo aviavy anankiray teo amoron-dalana izy, dia nankeo aminy, kanjo tsy nahita na inona teo aminy afa-tsy raviny ihany. Dia hoy izy taminy, aza misy voa avy aminao intsony mandrakizay. Dia maina vetivety foana ilay hazo aviavy. Ary no ny hitan'ny mpianatra izany, dia gaga izy ka nanao hoe, nanao ahoana reno dia na maina vetivety io aviavy io? Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity azy ianareo ka nanao hoe, mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona no angatanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana, dia ho azonareo. Amen. Dia ho faranasika ny vakiteny ao amin'ny boky ny fanambarana. Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ka efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ary ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa Indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo
iona amin'ny vadiny. Ary narefeo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana ao nanao hoe indro ny tamberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olona, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina, ary ho fafany ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitaraina na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Antsika ry havana ny mandray ny Andriamatoa, Randriamampiolona Alfred Mpitandrina, izay tondra ny havatry ny tompo amin'ny tiany io ty. Faly mandraynao izay ray aman-dreny tonga soa eto aminay, ary marihany koa mba hahafahanao hatanteraka ny andraikitra izay nankin'ny tompo aminao, rary ny fiadanan'ny tompo aminao hatrany. Izy ry havana dia filohan'ny komity fampianarana teolojika, ary ihany koa mpampianatra ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Izy no hitondra ny havatry ny tompo amin'ny ty an'io ty. Dia hitsangantsika hanatanteraka ny rahafahatelo amin'ny fiarahana fanampiny, ao anatin'izany no hiakatra ty anoloana ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny hafatry ny tompo. fiangonana malalan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Indro havaoziko ny zavatra rehetra ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra. Izany teny izany ry havana no fidin'ny fiangonana, no fidin'ny komitiny fa 15 taona ny orenan'ny fiangonana ho teny faneva
amin'izao taonan'ny ankalazaintsika ankehitriny izao. Zay hitantsika amin'ny Apokalipsy toko faha 20 ny andininy fahadimy zany, sy ny Genesisy toko fahadimy amby roapolo. Genesisy faha valo amby roapolo, Genesisy faha valo amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo, tapany voalohany. Raha ny marina dia ohatrany hoe tsy misy tena ifandraisany loatra zany ten'Andriamanitra zany. Zay iombonany dia zay iombonany dia ahafahana mampifandray azy angamba. Eny e, tsy hoe angamba fa tena zay ampifahana mampifandray azy dia noho izy samy milaza ny tantaran'ny fikasan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ny Apokalipsy dia milaza ny fiafarany zany fikasan'Andriamanitra zany. Haitsika rehetra zany fa mampatsiahy fotsiny ihany aho. Ny fiafarany zany fikasan'Andriamanitra zany amin'ny fotoana amarana an'Andriamanitra ny tantarany zao tontolo izao. Eo amin'ny toko faha 20 ny andininy fahadimy zay novakina tamintsika teo, dia Andriamanitra no miteny. Ino zany ten'Andriamanitra zany? Hoy izy hoe Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Raha naraka tsara ny vaky tentsika, io Andriamanitra miteny io dia midina eo amin'ny olona raha miteny zany teny zany. Ny Genesisy indray dia milaza ny fiandohan'ilay teny fikasan'Andriamanitra zay namparatsika teo fa mifarana ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy zany. Izany fikasan'Andriamanitra izany izay fifanekena nataony tamin'ny Abrahama. Eto amin'ity Genesisy toko faha 20 ny andininy faha 20 ity indray dia olombelona. Ery aloha zany tsika dia miteny hoe Andriamanitra le miteny hoe Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Fa eto amin'ity toko faha 20 andininy faha 20 ity dia Andriamanitra olombelona no miteny. Izy Jakoba no miteny eto. Iza moa Jakoba dia tsy iza fa lay zanaky ny teny fikatsana. Izy no miteny eto hoe ity vato zay naoriko, ity vato zay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra. Zay antony nitenenan'ny Jakoba io teny io. Raha miverina kely eo aloha eo isika, tsy tafiditra tao anatin'ny vaky teny moa zany, fa raha miverina mamaky ny andininy faha 10 ka hatramin'ny andininy faha 7 isika, dia mahita fa zay antony nitenenany Jakoba io teny io. Hotsika teo hoe lay tenin'ny Jakoba manao hoe ity vato zay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra. Zay antony teneny an'izany dia satria Andriamanitra nidina teo aminy ary nanome na nanamafy ny teny fikasana zay fanataon'Andriamanitra tamin'ny razany. Raha izany no izy riavana, zavatra azontsika zany zao dia zao. Mamaky ny Apokalipsy tsika dia mahita fa Andriamanitra midina eo amin'ny olona amin'ny fotoana zay amaranany ny tantarany zao tontolo zao, no miteny hoe Indro havaoziko ny zavatra rehetra.
ao amin'ny Genesisy toko fahavalo amby roapolo, Andriamanitra midina eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny anjely, dia mahatonga ny olombelona hiteny hoe ampiatrano izany Andriamanitra izany aho. Dika zany dia zao azoka mena aloha hevitra hoe ny vokatry ny fiaonana amin'Andriamanitra ny fikambanandreo teny anankiroa izay namparatsika teny am-piandohana fa ohatrohatry ny hoe tsy tena misy ifandraisany loatra. Hevitra anankiroa fotsiny ry havana no iveriko fa azo resahana araka ny fahatakarako azy raha miresaka ny amin'izany hoe vokatry ny fiaonana amin'Andriamanitra antsika. Ny vokatry ny fiaonana amin'Andriamanitra voalohany dia tsy inona fa fihavaozana. Fihavaozana. Azany no hitantsika eto zany. Hotsika hoe ao amin'ny Apokalipsy, Andriamanitra midina dia miteny hoe Indro havaoziko ny zavatra rehetra, fa tsy eo ihany no mitranga ny hoe rehefa midina Andriamanitra dia mitondra fanavaozana. Eto zao amin'ny lafiny ivelany ivelany fotsiny zao mihitsy. Teo amin'ilay toerana izay nidina an'Andriamanitra anie dia azo atao hoe tany foana tsy misy olona, korotam-bato. Fa ny zavatra hafa teo dia tsy ho vato ny ondanan'ny Jakoba, fa dia korotam-bato ny teo. Rehefa mahitsika dia hita fa korotam-bato no nitranga teo. Nefa rehefa nidina teo Andriamanitra dia nanjary lasa tranon'Andriamanitra io toerana izay nisehony io. Nahatonga ny Jakoba andray fanapa-kevitra ka ilazany hoe tranon'Andriamanitra, satria teo Andriamanitra no nidina. Dika zany dia zao raha tao hoe misy tsangam-bato ange zany eo hoe tao aoriana nandalovany Jakoba io, tao aorianan'io nisehon'Andriamanitra tamin'ny Jakoba izay misy tsangam-bato izay olona mandalo rehetra eo zany dia mahita hoe tranon'Andriamanitra io, ary dia manjary miova mihitsy io toerana io. Ny avao le toerana tany foana tsy nisy ninonina. Ary raha ny tantaran'ny Jakoba fotsiny aza mono arahintsika dia hita isika fa Jakoba ange vokatry ny fiaonany tamin'Andriamanitra koa zay dia ny avao koa izy tena lasa olom-baovao mihitsy izy. Na ny anarany aza Jakoba lasa Israely amin'izay fiaonana amin'Andriamanitra. Ntika zany rehavana dia ohatran'izao hoe Andriamanitra rehefa midina, Andriamanitra rehefa miseho dia mitondra fihavaozana. Raha ny marina ravana dia teo hoe fihavaozana ivelany fotsiny ihany zany raha ity toerany ity na ny amin'ny Jakoba mihitsy keo aza no resantsika. Fa raha mamaky ny soratra masina manontolo isika dia alala tsara sy atakatra fa na iza ny aona tamin'Andriamanitra dia ny avao izy. Tanteraka amin'ny farafahafenono moa zany rehefa tonga ao amin'ny Jesosy Kristy. Tanteraka amin'ny farafahafenono zany fa ao amin'ny Jesosy Kristy le Andriamanitra miara-monina amintsika. Tonga tahaka antsika izao raha lazaina fomba hafa dia hoe niditra tamin'io tena antsika io mihitsy. Dia mazava be ny tenin'ny apôstôly hoe raha misy olo amin'ny Kristy dia ahoana ozy? Raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Zany faratampon'ny fihavaozana izay entin'Andriamanitra zany. Raha mitantara ireo olona maro be izay nifanena tamin'i Jesosy Kristy tsika, nisehoany Jesosy Kristy tsika, dia miara resy lahatra fa ny vokatry ny fiaonan'ny olona amin'Andriamanitra dia fihavaozana mandrakariva. Izay tsy fanapa-kevitra na fanirian'olombelona zany tsy fanapa-kevitra na fanirian'olombelona hoe Andriamanitra midina aty aminay,
na Andriamanitra tadiavina sy tambatambazana fa Andriamanitra manapa-kevitra midina eo amin'ny fiainan'ny olona. Jakoba nge tsy naneritreritran' izany mihitsy tsy ranomarina efa niseho Andriamanitra, efa tonga teo amin'ny Andriamanitra vao nanapa-kevitra izy. Ary raha mandeha makany amin'ny Apokalipsy aza moa isika dia tena hoe Andriamanitra tsy manapa-kevitra. Ranomarina rery Ivon'ny haitsika tsara ne ny tantaran'io Jakoba io e. Io Jakoba io raha ny tena marina mandositra nge izy io e, mandositra ny rahalaany io a. Ary ny antony antsoran'ny rahalaany satria namitaka ny rainy izy, nangalatra ny tsodrany rahalaany izy. Ary raha maka sotra masintsika dia zany ny fiainana nanomboka tany amin'ny Kaina. Nanomboka tany amin'ny Kaina. Kaina sy Abela tonga eo amin'io fotoana io zao. Ary mitohy izany ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Enona ilay zanak'Andriamanitra zay tonga teo amin'izao tontolo izao zao isika dia Jesosy Kristy zany. Fifamadihana nge, fitaka nge. Zay antony nahafatesany teo ambony hazo-fijaliana izay noho ny tsy fahamarinana sy ny zava-dratsy izay manjaka amin'ity tany ity izany ene. Ary mahatonga an'Andriamanitra na dia nifidy ilay vahoakany azy, tsy naomby ene zany fidianan'Andriamanitra ny vahoakany zany. Raha ny tena marina tsy ny hoe no Andriamanitra fa noho ny amafy ny fon'ny olona rehefa tafiditra ny fahotana dia tsy ety miovy zany olombelona zany. Ary aty amin'ny fihefaran'ny tantara n'izao tontolo izao isika amaran'Andriamanitra tantara n'izao tontolo izao. Eo Andriamanitra no miteny hoe Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Zany hoe lay zava-dratsy, zavatoza, fifandonana, fifankahalana, fifamonoana zay nisy teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao rehefa ho faran'Andriamanitra ny tantaran'izao tontolo izao izy hoe Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary zany no fiainana maha-kristiana zany. Raha misy olona tsy manantena an'izany fa navaozana ataon'Andriamanitra zany dia tsy tokony ho tonga eto tokoa izy androany. Toerana hafa no tokony nalehany fa dia zany no fikasan'Andriamanitra. Azao tsika ny hoe ny vokatry ny fiaonana amin'Andriamanitra dia fiavaozana. Sika vakina ny soratra masina dia mba raha maka soratra masina zany rehefa miraha veto androany dia jereo daholo ny olona rehetra izay niona tamin'Andriamanitra hoe iza reny niona tamin'Andriamanitra ka tsy no havaozina. No havaozina daholo zany. Afa-tsy izay manda azy, misy roa nandahan'Andriamanitra. Reny ihany tsy navaozina reny. Ka amin'ity anio ty ry havana raha mankalaza zay taonjobily izao isika dia tokony ho saintsaintsika mandraka riva hoe efa nanapa-kevitra ny anavao ahy Andriamanitra move raisiko tokoa zany fanavaozany zany fa za dia resy lahatra fa raha no havaozina zany zao ity fiangonana ity dia misy fiainam-baovao zay tian'Andriamanitra tena iaina antsika mihitsy koa. Ary za dia mino koa fa na dia fanavaozana ivelany fotsiny ihany azy. Ny tsaroko eto zao eto ampitoríteny eto dia ny tenin'izay rafozako zay ozy hoe za rehefa tonga ny alady dia mila makany am-piangonana na dia hisolo akanjo fotsiny ihany azy. Mba akanjo vaovao ny anaova koa rehefa makany am-piangonana. Ary dia marina nge zany e. Ary ny fomba fiteny frantsay azy ange le hoe sans dimanche dia milaza mihitsy hoe rehefa tonga ny alady ho any am-piangonana dia manao akanjo tsara. Ka rehefa manao akanjo tsara ny olona ka alady ndre anganao any am-piangonana zany hoe tena miavao ny velany fotsiny zao ary dia miavao tena fiavaozana fotsiny zao. Ary raha misy koa filaminana zavatra tsara rindra dia aty am-piangonana. Ary any aminay tsy fantako aty amintsika aty fa any aminay any ambanivohitra any rehefa ilaza zavatra milamina aloha dia misy ny olona hoe milamina ohatry ny any am-piangonana. Zany hoe toy ny zavatra vaovao. Ary isaky izay tonga amin'ity trano'Andriamanitra itsika dia misy zava-baovao foana ataon'Andriamanitra amintsika. Satria nahoana mihaona amin'Andriamanitra tsika. Mihaona amin'Andriamanitra tsika zany nge tsy misy antony. Ary ka tonga eto anao zavatra hafa ny atongavanao dia tsy misy dikany zany. Fa le atongavanao dia hihaona amin'Andriamanitra. Ary zava-marina raha va dia zao ny fiangonana irery ihany no any fikambanana tsy noho ilay mpitarika ao anatin'io fikambanan'io no atongavan'ny olona ao fa noho Andriamanitra ilay inony fa hiaonany.
rehefa tonga ao izy. Dikan'izany avana dia zao amin'izao tonjobily zao dia fihavaozana no tian'Andriamanitra iainantsika. Zay zavatra voalohany zay. Fa ito a mametram-panontaniana ihany hoe amin'ny tenako ihany hoe inona moa no ateraka izany fihavaozana izany eo amin'ny fiainan'ny olona. Inona no ateraka izany? Zany hoe niavao anao dia inona nataonao niavao, inona zavatra hita maso fa niavao tokoa ianao. Raha mamaky ireo teny ireo sika, teny izay hitantsika ireo tsika, mamaky ny Genesisy zao tsika, dia eo amin'ilay 2:12 zay novidin'ny fiangonana dia mazava be io. Ary ity vato zay naoriko ho tranon'Andriamanitra ary ity vato zay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra. Somary dika teny arabaky teny moa ny anatika ny Baiboly ny teny Hebreo amin'io teny io, fa raha raisika zany dia hoe raha ataontsika mazavazava kokoa zany dia hoe ary ity vato zay naoriko ho tsangam-bato ity dia ataoko ho tranon'Andriamanitra. Azo atao zany io. Inona moa dikan'izany? Ny dikan'izany ika dia zao hoe ny vokatry ny fiaonana amin'Andriamanitra dia asa vavolombelona. Asa vavolombelona. Raha talia aloha tany tsika namaky ny Apokalipsy tsika isika dia Andriamanitra no miteny. Miteny hoe Indro havaoziko ny zavatra rehetra. Ary ato amin'ny tantaran'ny Jakoba aza, le vokatry ilay fisehoan'Andriamanitra no niteraka ilay asa vavolombelona nataon'ny Jakoba. Ka natonga azy teny hoe anorina vato eto anao tsangam-bato eto aho. Dikan'izany zao rehefa tafahoana amin'Andriamanitra ny olona dia maninona? Miasa ny olona. Miasa ny olona. Ary ny zava-dehibe eto tsy miasa asa foana, fa io hoe manangana tsangam-bato ho tranon'Andriamanitra io. Azo adika tsotra ika zany hoe rehefa miona amin'Andriamanitra ny olona dia maninona? Mampiantrano an'Andriamanitra. Mampiantrano an'Andriamanitra. Zany ny dikan'izany. Manao tranon'Andriamanitra, mampiantrano an'Andriamanitra. Raha ny marina anie mazava be anie ny ten'Andriamanitra tamin'ny Davida. Mazava be ny ten'Andriamanitra tamin'ny Davida. Ary raha maka ny soratra masina koa tsika dia mazava be ny ten'Andriamanitra. Nikasa hanao tranon'Andriamanitra Davida fa neken'Andriamanitra ve sa tsy nekeny? Tsy nekeny. Tsy nekeny. Raha ny tena marina dia zao tsy misy trano omby an'Andriamanitra zany anie. Tsisy trano omby an'Andriamanitra zany. Fa raha toa ohatra hoe andeha ratsika hoe ohatran'ny olombelona Andriamanitra na ny singambolon'Andriamanitra aza angamba ny apetrany amin'ity zao tontolo zao ty tsy omby azy ty zao tontolo zao ty. Fa ilay zavatra mba ataontsika olombelona dia tsy inona fa asa vavolombelona. Zay ataontsika inona? Ampiantranontsika an'Andriamanitra. Ampiantranontsika an'Andriamanitra. Dikan'izany dia hoe rehefa miona aminao Andriamanitra dia ampiantranao izy. Manaova asa vavolombelona ampiantranonao an'Andriamanitra. Ary dia zany ny dikany zavatra zay nataony Jakoba amin'ity ten'Andriamanitra zay eto ambany masontsika ity. Ny mampalahelo nefa ry havana, raha tonga teto amin'izao tontolo zao Jesosy Kristy, nisy nampiantrano azy ve? Nisy ve? Tamin'izy voateraka kely iny tsy nisy. Iza reny hôpitaly lehibe, iza reny hôpitaly lehibe indrindra eto Madagasikara. Raha hoe teraka Andriamanitra moa zany zao Jesosy Kristy, dia izy any amin'ny Sainte Fleur ve izy no teraka? Tsy any, tsy fantatra. Tsisy nandray an'i Jesosy ny olona. Fa tamin'ny fahaterahany ka nandalo rasa mahagaga zay nataony
nisy nandray an'izany ve nisy nampiatrano an' Jesosy ve ny hany hitiavan'ny olona hiantra nohon' Jesosy dia rehefa poritra izy zany ihany marary izy aizy Jesosy nona izy aizy Jesosy mitady teny pahendrena izy aizy Jesosy fa rehefa tena teneny Jesosy tokoa lay tena izy Andriamanitra azy azo fijaliana fahafatesana no takalony zany nataon'i Jesosy tamin'ny olo zany ka eto zany hotsika hoe rehefa miona ny olona sy Andriamanitra dia mitaky asa vavolombelona raha ny tena marina ry havana isika fiangonana zao ne isika nge isika zao nge zao no tenany Kristy efa rava nge zany tempoly zany trano nataon'olombelona zany fa isika fiangonana zao ne zao no tenany Kristy ka sy ty trano ngeza be zay vita ity akory fa itsika tsirairy avy mihitsy no ambaran'ny soratra masina fa tempolo ny fanan'Andriamanitra ka le asa vavolombelona zay takina amintsika zany dia ny anokafantsika ny fontsika mba handray an' Jesosy Kristy fa zany no hanitra akasitrahan'Andriamanitra zay fanompampana tokony ataontsika tsy ny fampiresaka izay menada ary tsy nahita zavatra nomaniny tao akory aza rehefa nanao le fotoana ho an'sika alady teo izy fa rehefa tena raisika nge ka ampifandraisika amin'ny izany ten'Andriamanitra hoe fampiantranona an'Andriamanitra zany ny Apokalipsy dia mazava be fa zay nampiantrano an'Andriamanitra amin'izao fiainany zao zany hoe nanokatra ny fony mba handray an' Jesosy Kristy izany nge no afaka miantrano amin'ilay Jerosalema vaovao zay nambara ao fa tsisy fahafatesana ntsony ao tany amin'ny Genesisy nge dia norarana le azonay nisy fiarovana ny atao nisy fefena atao fa rehefa tonga any amin'ilay Apokalipsy nge dia misokatra zany ao ny azo fahalalana tsaratsara tia mifanatrika amin'ny tompo ao eo navantana amin'ny tompo ao ny azonainao tsy misy tsony ny fahafatesana tsy misy tsony ny fankalana tsy misy ranomaso intsony ihany fa tsy eto tanteraka io raha tsy zao ianao zao ankehitriny zao ianao no sokafanao ny fonao manao asa vavolombelona ianao mampiatrano an'Andriamanitra ianao ary dia tsy tapaka zany mandra-piavin'ny Kristy amin'ny raha lanitra ka iainanao mifanatrika amin'ilay Jesosy Kristy efa vonina hanavao anao na dia amin'ity ora ity any azy mila azavaina ihany anefa riavana satria indraindray mety hitentsika hoe le asa vavolombelona ve moa zany vidim-pamonjena tsy vidim-pamonjena zany fa valinteny omenao vokatry ny nataon'Andriamanitra taminao ao amin'ny fiangonana iangonako amin'izao fotoana izao dia misy ten'Andriamanitra hoe zay mahalala ny nataon'Andriamanitra taminy any no afaka manao zavatra ho an'Andriamanitra za ry havana tamin'izany tondra fiangonana dia zao ny teniny nataoko raha misy olona tonga eto androany ka mahatsiaro fa tsy nahazo ninninina tamin'Andriamanitra mihitsy na dia kely aza ndana mody aza manao rakitra aza mihiry aza manao ninninina ndana mody ary dia mbola tiany tokoa zany androany fa lay asa vavolombelona zay atao hitatsika tsara teo fa Andriamanitra nyseho tamin'i Jakoba ny aloha lay fanaovany trano ho an'Andriamanitra ary dia mbola naovany voadiny ray satria azo ny antoka fa mitana ny teny nataony io Andriamanitra io koa hoe raha misy nomen'Andriamanitra dia tokony hanao asa vavolombelona ho azy
ary ny faratampony zany zavatra nomen'Andriamanitra zany dia Jesosy Kristy le maty teo amin'ny hazo fijaliana nandresy ny fasana ka mahatonga mpanompon'Andriamanitra anankiray hiteny hoe za dia tsy raharahako rehefa maty na hoaiza fa ny fantony dia zao ao amin'ny Kristy aho zay na dia ny fasana aza tsy nandresy ino Kristy io ka raha toka hoe zany fiainana any am-pasana zany fiainana mandrakizay zany dia ho any am-pasana satria ao Kristy any amin'ny fiainatsika zany fiainana mandrakizay zany ho any amin'ny fiainatsika satria ao Kristy zany ange zavatra ngeza indrindra zany ary ny fiainako rehetrarehetra dia omeko an'Andriamanitra raha averiko zany lay teny zay nambarako terilo hoe mety misy ve olona eto androany tonga eto zany zao androany dia tsy mihiry izy tsy manao rakitra izy tsy manao ninina izy ary raha voadidy sy resaka momba ny vola ary ny am-piangonana dia reraka izy raha toka tsy mben'Andriamanitra ninina ianao dia azonao atao zany fa raha nanome zavatra ho anao Andriamanitra tsy manana zo hiteny zany akory ianao tsaro fa ny an'ilay vehivavy mpitondra-tena aza tsy mba niampahany fa ninona ny manontolo mihitsy nomeny ho an'Andriamanitra satria natsaro ny zavatra nataony Jesosy izy koa amin'izao taonjobily izao ry havana no havaozin'Andriamanitra ny fiangonana hampiantranoany antsika hiaonantsika aminy misy zany fanontaniana tokony ho valianao hoe efa nampiantrano an'Andriamanitra va aho efa nosokafako ve ny foko handray an Jesosy Kristy raha iny sambatra ianao misantatra sahady ny eto amin'ity ankehitriny ity zany fiainana velona zany fiainana feno fifaliana ka ninona zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty raha nampiantrano an'Andriamanitra ianao miara-monina aminy ianao dia fifaliana zany fiainao zany zavatra mahavorina ny ravina Jesosy Jesosy zero tsika tsara zao fa tsika rehefa manasa olona tsika zany rehefa manasa olona dia mikarakara sakafo tsika mba hoan'le olona fa ny any Jesosy tsy zany fa mandondony ambaravarana izy ary izy no rehefa tena tonga izy no mitondra sakafo maninona iarahana amin'ny sakafo ao sambatra tsika ry havana raha sanatrika hoe tsia mbola tsy nampiantrano azy satria mety mizatra amin'ny famoafo tokoa amin'ny fiainako mibeba fa zava-doza zereo tsika tsara rikatra amin'le Apokalipsy teo fa zava-doza mampatahotra raha mamaky tsika manohy ery amin'ny andininy fa valo ery tsika mahita nyreto teny reto dia tokony angofotra ireo manko no marika fa mbola tsy nampiantrano an'ny tompo ianao fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga ny mpanao ody ratsy ny mpanompo sampy ny mpandaingy rehetra dia anany anjarany ao anatin'ny farimy rehetrafo solofara izany ny fahafatesana faharoa loza zany mino aho fa amintsika tonga eto zao tsisy eo anatin'ireo na dia anankiray azo tsy tonga eto le olona manana an'ireo anjara ireo fa ny anjarantsika dia ilay fiainana mandrakizay eo anatrehan'i Jesosy Kristy zay fiainana tsy misy ranomaso ary zao trano vaovao zay navaozin'Andriamanitra izao dia eonatsika amin'ny isan'andro ary dia ho fiainam-pifaliana sady iaho ny ainatsika dia eny amin'izao ankehitriny zao ka ho mandrakizay amin'ny fotoana zay iavian'i Kristy hoy soratra masina hoe indro avao sika ny zavatra rehetra ary ty trano zay naoriko io tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra n'Andriamanitra ny voninahitra fa ny fahasoavany ry havana amin'ny fitoeriny hanan-kery amintsika amen.
misaotra anao zahay ry Andriamanitra hoe raha afaka ny aigno ka nandray ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Nampitainao tao anatin'izany ny tokony hahavoazanay eo amin'ny lafiny ara-panahy, ny maha olona anay ary indrindra ny fanomponanao amin'ny asa. Ka ho hita taratra eny aminay ny asa fanahy masina, ka hijoronay ho vavolombelonao naiza tany alehanay. Koa tsy amin'ity andro anio ty ihany no hitenenanay ny teny faneva hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra fa ho filamatra eo amin'ny fiainana isan'andro. Misaotra anao izahay raha natratra ity andro ity izay natokanay ho fanokanana ny asa fanavaozana ny tempolo masinao izay tsangam bato fa 500 taona ny sin'ny asa fitoriana filazantsaranao teto amin'ity fiangonana ity. Ka notahinao tamin'ny sandranao mahery ireo mpianakavy ny finoana nandritra n'izay 5 taona nanaovana an'ireo ezaka sy nanatanterahana ireo asa. Koa amin'izao andro jaobily izao izahay dia rehetrareto dia mba hay famela heloka, ka ho hita taratra ety aminay ny fifankatiavana, ny fiombonanaina amin'izay rehetra atao. Tompo, ny fanokananareo asa vitanao natao androany, fa ny asanao dia mbola mitohy. Koa mangataka amin'ny fanahy masinao hiasa mafy aty anatinay, ahafahanay mamita ny asa izay mbola omenao anay. Trotram-bavaka ary izahay ho an'ny mpianakavy ny finoana rehetra izay tonga manatrika izao fivavahana izao, enina rehetra tonga koa aza mba omenao tanjaka sy fahasalamana rehery, ka hirotsaka amin'izy ireo ny fahasoavanao mba ahafahany manantanteraka ireo atitety. Mivavaka izahay ho an'ireo mpitondra fivavahana rehetra, ka sy ny ananay manokana amin'izany ny pastera sy ny ankonany eto amin'ny fiangonana izay misy anay, ka ianao no amin'ny azy ireo ny fahasalamana feno tanteraka mba ahafahany manantanteraka ny asanao. Ka raha tonga tompo ny fotoana izay andehanana hisotro ronono dia tsy ho latsa-danja tahaka an'izay ezaka efa nataonay tsirairay avy izao no ataonay amin'izany ray aman-dreny izany, ary samy hitrotram-bavaka ny hahatongavan'izany fotoana izany izay rehetrareto. Mivavaka koa izahay ho an'ny mpitandrana mpanampy mba hahavitany soamatsara ny fianarana, ka ianao ny ame azy izay toerana anaovan'ny ny asa fanompoana. Mivavaka ho an'ireo zanaka izay hiatrika ny fanadinana bakalorea izahay, ka ianao ry tompony homba sy hita azy ireo eo apetrehana an'izany fanadinana izany, ka azo mivaly mahafa-po avy aminao izy ireo izay nametraka ny tokony taminao. Mivavaka ho an'ireo marary izahay, na ny toeram-pitsaboana na ny an-trano, enina izahay tonga manatrika eto azy, ianao ilay mpanasitrana ka ny sandranao mahery any Jesoa hanala ileo roa lanina rehetra izay mahazo azy. Sainao matsilo any Jesoa hirotsaka amin'ireo mpitondra firenenay, ka ny fahamarinana, ny filaminana, fandriampahalemana no angatahanay ho tarikitran'izy ireo eto amin'izao firenena malalanay izao. Izay rehetraretra dia manana ny etaetanay tsirairay avy, ao ny te hisotranao noho ny fahasoavana izay menao azy, ao kosa nefa tompo ny hitondra ny enta mavesatra aminao, ka ianao ny hiaino izany ao anatin'ny mivavaka mangina. Tianay ary tompony mampiaraka izany vavaka izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao nanao hoe arainay izay an-danitra ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety atany tahaka ny an-danitra, mehony an'izy zany azazoanay ary mamela ny lokay tahaka ny namelana izy nikoka taminay, ary izay mitondra ny afaka-panahy manafahany an-dratsy fahanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.
ny Ivon'ny fa 10 taona ny fiangonana sika dia iaritsangana sika no ny raha faneva ny fa 10 taona ny fitandremana ankadikely. Mipetraka ilareo iarana. Anao teny ho antsika ary any filohan'ny komity. Teny fohy dia fohy ihany satria
efa betsaka zay tenyny fanaovantsika izay sady zay rehetra namantsika zay mijore tokoa efa somary elaela. Indro havaoziko ny zavatra rehetra ary ty vato zay naoriko tsangam-bato ho tranon'Andriamanitra. Apokalipsy toko faraka amby roapolo andininy fahadimy, Genesisy toko fahavalo amby roapolo andininy faharoa amby roapolo. Oktobra 7 oktobra 20 alady 20 oktobra 20 faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mirjio reto izahay komity miara-miasa miaraka mankalaza amintsika mianakavy ny jobily fahatelo ny FJKM ANKADIKELY dia ny 50 taona zany. Ny voalohanteny dia ny fisoran'Andriamanitra lehibe noho ny fitatahany sy famindram-pony ka natratrantsika zao andro lehibe izao. Ary tena andro lehibe tokoa indrindra ho an'ny fitandremana ANKADIKELY manokana. Misaotra azy fa izy no nitasy niaro antsika ka afaka mankalaza sy miderany anarantsika amin'izao fotoana izao. Ho azy rery anie ny voninahitra. Manaraka izany dia tsy hainy eny tsy hisaotra anareo rehetra zay tongeto. Vahoaka an'Andriamanitra tsy hakanavaka. Noho ny fitiavanareo hiara-dera sy hankalaza an'Andriamanitra amin'izao taonjobily izao dia tonga manotrona sy manatrika izany ianareo. Misaotra tompoko. Ery lehibe tokoa ny fahatongavantsika rehetra. Misaotra amin'ny borompiangonana zay taria mpitandrina raha mamonjy sovilibera ihany koa. Ary tsindrina manokana isika rehetra ao ato amin'ny komity ny fankalazana 50 taona amin'ny fiangonana. Zay tsy nandry andro, tsy nandry alina tamin'ny fikarakarana ny fahatanterahany zao taonjobily izao. Tsy adino koa nefa nareo fiangonana, isika fiangonana rehetra, ny zanaka pelezana, ny fikambanany diakonina sy lolona, reo sampana sy vaomery isa-tokony, fisaorana amin'ny tafotafo no atolotra antsika rehetra. Fantatra fa tsy mora izany fikarakarana izany kanefa noho ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra dia tsy nitaraitana mipaka isika fa dia nisikiny ka natateraka ny asa nitondra bavaka isanandro zao jobily izao. Tonga ary zao ny Ivon'ny taonjobily fahatelo dia ny 50 taona zay nataontsika ho tsangam-bato ny fanitarana sy fanatsarana ny trano fiangonana. Ezaka lehibe no vitantsika teo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Ankehitriny dia vitantsika ny tsangam-bato, vitantsika ara-potoana zay tsangam-bato natao hiderana an'Andriamanitra. Nitokan'izany no tarian'ny filohan'ny FJKM. Misaotra an'Andriamanitra fa dia totosa soamatsara zany tamin'ny alakamisy lasa teo. Amararako ny anjara fitenenako dia efa voalaza teo ihany kanefa nitsindriko ihany fa milaza miara-mahita manambara fa amin'ny heritaona androany raha sitrapon'Andriamanitra alakamisy 20 oktobra 20 androany, alahady azafady alahady 20 oktobra 20 androany, alahady 7 oktobra 20 araka ny tetika andro ny fiangonana no fandehana amin'ny mpitandrina raha mamonjy sovilibera mivady isotro ronono ka dia manasa antsika sahady amin'izany fankalazana sy fanaovana veloma ny mpitandrina raha mamonjy sovilibera izany. Araka izany dia ho avy tsy ela zany ny mpitandrina isolo-toerana azy. Farany dia mbola mafaly anay komity ny manasa antsika hiara-misakafo agape. Misy lamina moa zany zay hoarahantsika mikasika izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika rehetra kosa ny fahasoavany. Misaotra tompoko. Amen. Dia misaotra dia mahazo mipetraka amin'izay tsika komity.
dia marana zao fotoana fampavahana zao ary sika amarana izao fotoana zao isika mandeha hitsangantsika andray ny afatra sy ny tsodrano aorian'ny afatra sy ny tsodrano no natanterantsika ny raha faefatra ambin'ny folo amin'ny firana fanampiny ny andinin'ny voalohany sy ny andininy faharoa ika zay na tamin'izao fanasana masina izao koa tahaka nandraisanareo an Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy araka zany koa ka mamaka tsara sy miorona mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana amen raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano zay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fa izy no atanteraka izany ho antsika fiadanana aneo ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika fa soavina aneo ho an'ny zarehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen hipetraka ny fiangonana no vavaka mangina ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina